Isan'ny kianja manatantara eo amin'ny sehatry ny sosialy sy ny sehatry ny fanatanjahantena amin'ny kianjana Ambodiny Sotry izay namoaka mpilalao maro tao anatin'ny ekipam-pirenena malagasy. Ankehitriny ary dia misedra olana ireo mponina indrindra fa ireo mpitia fanatanjahantena eny anivon'izany faritra Ambodiny Sotry izany. Anisan'ny tanàna nanana ny tantarany sy namoaka kalaza maro teo amin'ny sehatry ny sosialy sy ny fanatanjahantena ny ao Ambodiny Sotry. Mitaraina nefa ankehitriny ireo mpitantana sy tanora ao an-toerana fa tsy tafapetraka intsony izany laza izany. Nambaran'ny Fetra Rakotomalala filohan'ny FCCAI na nisampana baolina ao Ambodiny Sotry ary fa marary ara-pitantanana ny tanànan'izy ireo sy ny fanatanjahantena ao aminy. Fanatanjahantena amin'ny ankapobeny eto Ambodiny Sotry dia marary ankoatran'ny baolina kitra. Raha ny resana zany dia ny volley, basket, baolina marary. Misy ny foto-drafitrasa natsangana izay manara-penitra, misy ny vola miditra izay amina tapitrisany. Efa hoenty taona zao tsy nisy intsony zany atao hoe volley, basket, baolina mandray anjara izany. Dikan'izay zany dia marary ny fanatanjahantena eto Ambodiny Sotry izay anisan'ny sangany tany amin'ny taona 20 tany. Tsotra ny teninay. Tokony andinin-tena ny mpanao fanatanjahantena eto Ambodiny Sotry, tokony andinin-tena ny fokon'olona. Ireo mpitantana dia tokony andinin-tena amin'ny vola izay tantanina mba hampandehanana ny sport tena marina sy tena izy. Isaorana ianareo mpanao gazety fa mbola betsaka ny asa miandry hanarenana ny fanatanjahantena eto Ambodiny Sotry. Ankoatr'izay dia mitaraina amin'ny tsy fandriam-pahalemana sy ny loto ary ny kaboraraka isan-karazany misy ao an-tanàna ihany koa ny mponina. Ho an'ny contrôlant anisan'ny mponina naharitra tao an-tanàna dia maro ny zavatra tsy mandeha intsony ao an-tanàna ka mampihemitra ny Ambodiny Sotry. Amin'izao tena mahita mihitsy raha izay fanontanianao izay mivalita ny fampandrosoana sy alina dia tena eraka mihitsy ilay tanàna tena simba inona ohatra ny sport, ny sosial lazainao, firaisamonina. Raha ny fahitana ity tranga ity dia tokony hisy ny fifanantonana sy fampiresahana eo amin'ireo ankilafy misy ao Ambodiny Sotry ahafahana mamerina indray ny lazan'izany tanàna izany.